Niasikana ny ministry ny fitsarana Jacques Randrianasolo ny fahafito ambin'ny folon'ny volana janoary roapolo zorarivo tetsy amin'ny lapan'ny fitsarana an'ody ny fotodrafitrasa vaovao izay ahitana caméra de surveillance sy ny fitaovana elektronika hafa isoroana ny alatra sy ny kolikoly izay misy eny an-toerana. Nanaovana ny fotodrafitrasa ity mba hiadivantsika amin'ireo mpanao ratsy dia mpanao kolikoly izay mandoto ny fitsarana, iditsika amin'ny rabateur, iditsika ihany koa amin'ny mpamaky trano satria matetika dia misy mamaky foana ty fitsarana ity mangalangalatra an'ireo ordinateuratsika eo. Zao izy tapitra treo ny azy zany fa niny atao eto dia tratra daholo izy ary mandritra ny fotoana maro dia mbola voatahiny eo raky tsary raha ohatra izy manao zavatra tsy mety eto. Ny an-dalambe na amin'ny fiviriny na amin'ny aina aman-jery dia voateny foana fanjakany kolikoly ny fitsarana. Eto na misy ny fampiserasera ny couloir eny na ny ambadibadika ny elakelan-trano any dia voarakitra ty tratra daholo izy ary mora ny sambotra an'izy ireny. Tetiny teo amin'ny 900 ariary ny lany tamin'ny fanatsarana ny lapa ary manateny fomba fiasa vaovao ho an'ny tsirairay izay misehatra ao anatin'ny fitsarana ny minisitra. Boka mba hovoavoatra ny zavatra apetraky izao koa ny toetsantsika miasa ty fitsarana ty ka mba samy ezaka zany iova amin'ny zavatra tsy netinety mety nataontsika fa dia mba hovoavoa daholo ny toetsaina miaraka amin'ny taona dia mba ho fitsarana filamatra, mba ho fitsarana tena mangarahara ary tena marina. Tsy mindranona treo ny asa hoy ny minisitra fa hitohy hatrany amin'ny faritra. Tsy hijanona eto izy io fa saika petraka eraky ny fitsarana manerana amin'ny Madagasikara zany satria raha eto fotsiny natonga dia lasa ny manao sotapany fa raha fa tena hiady dia miady amin'ny rehetrarehetra fa tsy ny Antananarivo ihany ny aty fa